Amin'ny fifaliana no iarabananao tratry ny fotoana izay ianarantsika ny tenin'Andriamanitra mba hitombotsika amin'ny fahalalana any Kristy. Ary dia ho tahinany ianao eo am-piarahana mandinika ny tenin'Andriamanitra mba hitomba amin'ny fahalalana any Kristy isika, satria ny afatra napetraky Petera amin'ny epistily faharoa nosoratany, raha namarina zany epistily zany izy dia ny hoe mitomboa amin'ny fahalalana tsara any Kristy Jesosy tompotsika. Anio sika dia andinika fahamarinana goavana iray nentin'i Jesosy nanambarany tenany lehibe ho iaho, satria tena ienkinany ny mandrak'izaintsika dia tsy hafa izany fa izay nanambarany Jesosy ny tenany ihany. Alohan'izany anefa dia tsara raha mbola iara-mivavaka isika hangataka amin'ny tompo, hanazava amintsika, amin'ny fontsika, amin'ny saintsika izay tena tiany ambara amin'ny nanambarany ny tenany, mba tsy ho zavatra maivana amintsika izany fa tena zavatra lehibe dia lehibe amintsika, satria tena ienkinany mandrak'izaintsika izany. Noho izany dia hivavaka isika hangataka ny tompo hitaridalina antsika amin'ny fanahy masina. Hivavaka isika. Andriamanitra rainay izay any an-danitro, mankasitraka anao amin'ny fonay manontolo indray izahay. Amin'izao fotoana izao izay omenao anay azonay miara-mianatra ny teninao, miara-mamantatra lalindalina kokoa ny amin'ilay Kristy Jesosy tomponay, lay ny rainao tetỳ an-tany hamonjy anay sady hampianatra anay ny amin'ny lalana izay tokony hizoranay amin'ny fanarahana anao, mba tsy ho very zahay fa hanana fiainana mandrakizay. Mangataka aminao ary zay anio, sokafo ny fosiny sainay ry tompo, handray ny fampianaranao amin'ny anaranao Jesosy tompony angatana izany. Amen. Hoy aho teo am-piandohana ry havana, zava-dehibe ienkinany fiainana, ienkinany fiainana mandrakizaintsika nodininsika anio ny amin'izay nambarany Jesosy Kristy tompo. Ao amin'ny Jaona 10 ka ny andininy 7 ka hatramin'ny andininy 10. Amin'ny anaran'ny tompo na makitsika izany. Dia hoy indray Jesosy taminy, lazaiko aminareo marina dia marina tokoa, izaho no vavahadin'ondry. Mpangalatra sy jiolahy zay rehetra tonga talohako, fa tsy niaino azy ny ondry, izaho no vavahady. Raha izano idiran'ny olona dia hovonjeny izy ka hiditra sy hivoaka sady azo hanina. Ny mpangalatra tsy avy raha tsy hangalatra sy hamono ary handingana. Izaho avy mba hananany fiainana sady hananany be dia be. Amin'ny andininy voalohany amin'ny 10 amin'ny Jaon'io ihany dia izy hoe, lazaiko aminareo marina dia marina tokoa, fa izay tsy miditra amin'ny vavahady ho amin'ny valan'ondry fa mananika ny fefy dia mpangalatra sy jiolahy. Amin'izao fotoana izao ry havana, etseroa dia betsaka ny resaka mikasika ny dahalo, fandrobana, fangalarana, ary dia hita mazava amin'ireny fa ny ankabeazany reny jiolahy reny dia mananika ny tamboho izy, tsy miditra amin'ny vavahady mora ho hita izy, fa mananika any amin'izay takotako na amin'izay any amin'izay tsy ahitana azy. Ary dia marina ny tenin Jesosy. Ny tatsinanana tamin'ny andron'i Jesosy moa fantatsika fa betsaka ny mpiandry-ondry, ary izany no hanaovana ny fanoharana betsaka mikasika ny mpiandry-ondry, ary na tompo aza dia mihevitra ny teny ny mpiandry-ondry. Fa izay hitatsika eto ny hoe ny valan'ondry tany amin'ny faritany atsinanana fovoany sy atsinanana iny ny valan'ondry dia iray ihany ny vavahady miditra ao, vavahady iray ihany ny miditra ao, ary tsy misy lalakafa azona miditra ao amin'izany vala izany afa-tsy ny fidirana eo am-bavahady ihany. Ary zay tsy miditra eo amin'ny vavahady io fa mananika ny fefy, ny dikan'izany dia mpangalatra sy jiolahy zany, tsy samy seho mazava. Ny ambaran'i Jesosy eto anefa dia izao, ny amin'ny mahavavahady azy, izaho ny vavahady. Raha izany idiran'ny olona izy dia hivoaka sy hiditra izy ary hahazo hanina. Fa ny tiatsika ho jerena ary dia izao, aniza moa reo ondry reo?
raha manambara ny ondry izy, manambara ny vavahadin'ondry izy, misy tompo nareo ondry reo. Ary mazava loatra fa ny tiany ambara dia izay rehetra olona ovonjena. Reo olombonjena reo dia ondrin'Andriamanitra, ary Davida de efa nilazany Jehova ny mpiandry aho, izany hoe ondrin'Andriamanitra aho. Hitantsika koa fa Jesosy nilaza hoe zaho ny mpiandry tsara, zany hoe ny ondrin'Andriamanitra dia olona miditra eo amin'ny vavahady anankiray. Ny tena olana indrindra raha miresaka amin'ny fivavahana samihafa isika, ka milaza ny hoe ondrin'Andriamanitra miditra ao ambala, dia betsaka ny fivavahana milaza vavahady hafa. Tsy miresaka mihitsy an Jesosy izy holay hany vavahady miditra ao amin'ny valan'ondry, zany hoe mampiditra ny olona mankao amin'ny maha-ondrin'Andriamanitra azy. Ary eto sika de mahita fa zavatra izingizin'ny tompo izany, hoe raha ianareo anie no mitady lalana hafa ahatonga anareo ho ondrin'Andriamanitra, de tsy ahita ianareo, tsy ho tafiditra amin'ny valan'ondrin'Andriamanitra ianareo raha tsy miditra amiko. Fa izaho anie ny vavahadin'ny ondrin'Andriamanitra, ary averimberiny zany andininy 7, andininy 7, izaho ny vavahadin'ondry, izaho ny vavahady. Raha ohatra ka mitady hananika ny fefy ianao fa hoe tsy handalo am' Jesosy ianao fa hananika fefy, ny dikan'izany anie ho Jesosy eto dia mpangalatra sy jiolahy ianao ary satria mpangalatra sy jiolahy ianao dia ho vonon'ny mpiandry ondry ianao, satria fahavalo ny mpiandry ondry ianao. Ry havana malala, de ho sika hoe ko ahoany zany reny olona tsy mba nahalala zay nivavaka tamin' Jesosy reny, tsy mba nahalala zay nibebaka reny, fa nanao zao izy. Ndray andro aho raha nanome ohatra, de izao no ohatra nomeko hoe eny angamba hiazakazaka ihany tahaky ny olona rehetra ianao, fa raha miazakazaka ny ivelan'ny pista ianao tsy mahazo ny lokatsy akory. Raha mitady hiditra ao anatin'ny valan'ondry ianao, ke ondrin'Andriamanitra ianao nefa tsy mandalo eo am' Jesosy tompo, eo am'ilay vavahady tsy mety mandalo eo ianao, de milaza aminao aho fa tsy ho tafiditra ao ianao. Zao anefa ny zavatra hita, io lay vavahady io de nambaran' Jesosy tompo hoe tery vavahady, tery io lalana io, misy ese hita am' vavahady ety ianareo, vavahady ety io vavahady io, tsy vavahady malalaky io. Ary zay ny mahatonga ny olona hemitra tsy hanaraka an' Jesosy, mahatonga ny olona hemitra tsy hiditra ao am'ilay valan'ondrin'Andriamanitra, satria vavahady ety io ho Jesosy. Misy ese hiditra am' vavahady ety ianareo, fa malalaka ny lalana makany fahaverezana ka maro ny miditra any, tery lalana makany amin'ny fiainana ka vitsy ny mahita azy. Tery vavahady io. Nandinika ny fiainan'ny Paoly sika, raha mandinika ny fiainan'ny Paoly apôstôly sika, de nahita n'izany vavahady tery tsy maintsy nidirany mandrakarivo zany. Betsaka ny fanenjena natao azy, tery manodidiny zahay ozy, fantany zany. Ny olona ry havana mitady hiditra ho ondrin'Andriamanitra nefa tsy metimety am'le vavahady ety. Le vavahady ety manko de mahatonga anao anetry tena, mahatonga anao hibebaka, mahatonga anao hahafoy ny zavatra tianao atao aloha nefa toerin'ny fiainan'ny olona ao ambalan'Andriamanitra. Ny ondrin'Andriamanitra manko amin'ny anankiray de olona ondry miain'ny feon'Andriamanitra, ary ny olona zay miditra ao ambalan'Andriamanitra de olona miditra ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Ny fidirana ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra de tsy maintsy mandalo lay vavahady tery ny Kalvari, tsy maintsy mandalo zany vavahady tery ny Kalvari zany. Ao Kalvari manko misy an'io vavahady io, ary Kalvari dia toeran'ny fanetren'ny tena, toeran'ny fahafoizan'ny tena, toeran'ny famononany izaho, izany io toeran'io. Ary toerana tery de tery ka tsy zakan'ny olona miditra makeo. Am'izao fotoana zao raha zana hoe mibeba ianareo,
fibebahana zany inona ny dikan'izany e? Raha lazaina hoe miala am'izao miala am'izao miala am'izao miala am'izao zany ataony atao hoe mibebaky tanora viranga ty tsy anara-poa ary misy aza manao hoe mifaliry zatovy de mbola tanora ianao mandehana am'izay sitraky ny fonao ataovy zay tia ataonao rehetra tsy hopiry tanora ianao de avelany hoe nefa aoko fantatra fa hoentin'Andriamanitra ho tsarainy ianao am'izany rehetra zany ary zany tsy maintsy andinianao vavahady manao ahoana no nidiranao ahatonganao ho ondrin'Andriamanitra ho vahoaka an'Andriamanitra vavahady manao ahoana no nidirana teo amin'ny fanjakan'Andriamanitra masina ny lanitra ho ny hera anankiray ny ota tsy miditra ao ny vavahady fidirana makany an-danitra Jesosy tompo ihany ary ny fidirana ao amin'ny Jesosy tompo fibebahana zany n'olona mamono vavahady olona mibebaka ny mpiandro vavahady sady vavahady de Jesosy tompo ihany ary ny fomba amoanao ny varavarana amoanao ny vavahady io fibebahana ihany zay ihany tsy misy afa-tsy zay fa raha atoranao ny hoe inona ny lakile amoana ny vavahady de fibebahana ny dikany zay ihany fa na iza mitady hiditra eo am-bavahady eo mandondona nefa tsy mibebaka tsy miditra eo izy fa raha vao mibebaka amin'ny fahotany Diosy izy raha vao mampiodina lay lakileny fotoritory sy mangorakoraka izy de hitan'ny tompo zany ka mahatonga ny tompo hamoa azy ny varavarana ianao ary efa niditra le vavahady venao efa nanodina ny lakile venao tamin'ny toranao hibebaka teo potitry ny azo fijaliana nangatanao famelan-keloka teo anatrehan'Andriamanitra raha manodina izany ny fibebahanao ianao de hisokatra ho anao le vavahady ary tonga ondrin'Andriamanitra ianao ho arovan'Andriamanitra ianao ary zao ny zavatra anankiray mahafaly eto havana io vavahady zay nidiranao io de zao voalazan'ny tompo hoe izaho ny vavahady raha izany ho idiran'ny olona raha izany ho idiran'ny olona de ho vonjeny izy ka hiditra sy hivoaka sady ahazo hanina inona moa ny tian'ny tompo ambara am'izany ny olona ao fanjakan'Andriamanitra tsy de hoe olona migadra akory ka rehefa tafiditra ao de tsy mahazo mivoaka tsony tsia fa miditra ho isan'ny ondrin'Andriamanitra aloha ianao miditra ho isan'ny vahoakan'Andriamanitra amin'ny alalan'ny fibebahanao aloha ianao ary rehefa nibebaka ianao tonga olon'Andriamanitra ianao tonga zanaky ny fanjakan'Andriamanitra ianao de afaka mivoaka eo am'izao tontolo zao kosa indray ianao haninona hanazava izao tontolo zao ary hitaonany olona hiditra eo amin'ny vavahady io izany ny olon'ny fanjakan'Andriamanitra fa tsy natsona ho ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra ho gadrana akory ianao fa omena fiaina vaovao omena aina vaovao omena hery vaovao ary rehefa zany de hoentina eo am'izao tontolo zao kosa ianao eo amin'ny vavahady io ihany ny voanao Jesosy ihany no maniraka anao rehefa aveo mandehana ianareo mitoriny filazantsara amin'ny olombelona rehetra mandehana ianareo ho vavolombeloko am'izao tontolo zao ataovy mpianatra ny firenena rehetra ny vahoakan'Andriamanitra niditra teo amin'ny vavahady nandray ny famelan-keloka fa nanodina ny fibebahana ny lakileny fibebahana ka niditra teo amin'ny fanjakan'Andriamanitra de tonga olon'Andriamanitra mena fiainam-baovao tonga ondrin'Andriamanitra nefa koa amin'ny lafiny anankiray de tonga vavolombelon'ny fanavaozana no raisina tao amin'ny Kristy ka de manjary fahazavana eo amin'ny fiarahamonina misy azy manjary fanasin'ny tany ho Jesosy tompo ary zany milana azy tsy ho idina ho ambala kortsia saingy zao mba tsy ho azon'ny mpangalatra ny devolo satana manko de mezaka mandrakariva hangalatra anao fa rehefa ondrin'Andriamanitra ianao Jesosy Kristy tompo no miandry ianao ary izy no manafy hery ianao ka na de mivoaka eo am'izao tontolo zao azy ianao fahazavany am'izao tontolo zao de izy no miaro anao izy no mitantana anao izy no miampona anao ary am'izany fotoana zany na de mandeha mamaky ny lohasaloko ny fahafatesana azy ianao tsy atahotra ny loza ianao fa izy no aminao fa ny zava-dehibe tiako tsindrina nio ry havana de izao sao ianao manantena ka ho disy fanantenana fa raha manantena ianao
fa hahita vavahady hafa idirana any amin'ny fiainana mandrakizay ivelany Jesosy Tompo, de milaza aminao avao disy fanantenana ianao. Be de be manko reo varavarana sokafany tsisy ery, na amin'ny karazam-pivavahana samihafa zany, na amin'ny karazana filozofia samihafa zany, na amin'ny karazana fomba fiainana samihafa zany, sokafany eo am'izao tontolo zao hoe tia ny vavahady azonany fiainane, tia ny vavahady azonany fiainane, miantsoantso zany reo vavahady marobe malalaka midanadana reo. Fa ireny vavahady misokatra rehetrarehetra zeny de milaza aminao aho fa tsy misy na de ray azo mitondra anao ho any an-danitra. Tsy misy na de ray aza afaka manome antoka anao fa ity ny tena vavahady azo antoka indrindra, fa Jesosy Tompo kosa. Izy ny vavahady araka ny teniny, ary marina zany. Azo porofony zany na ara-tantara na ara-traikefa eo amin'ny fiainana. Fa nahoana nga ozy nareo no azo porofony zany? Zavatra napiorokoditra ny empereur fa izay, indrindra ny empereur Néron, ny nahita natalanjona azy ny nahita ny fifaliana sy ny hiran'ireo martio rehefa niditra teo amin'ny Kristy Tompo, ka tsy natahotra ny arenina feno liona, tsy natahotra ny tsangakazo ho nandorona velona azy reny. Nahoana? Satria azo ny antoka efa niditra teo amin'le vavahady izy, tsy diso lalany izy niditra teo amin'ny Jesosy Tompo, ka neo tapitra azy ny fiainany eto an-tany miandry azy ny mandrakizay. Ary moana teto amintsika aza, tsy misy vavolombelona miariary ve? Fa noho ny fanekeny ny niditra teo amin'ilay vavahady tokana dia Jesosy Kristy Tompo, de tsy nampaninina azy zay fanenjehana niatra tamina de niatra tamanainazy. Ry havana, averina indray matoa ny lazaiko tany am-pendohana ny hoe ienkinina ny hoavinao mandrakizay ny lesonan'io, de satria na tianao na tsy tianao, na tiako na tsy tiako, rehefa sokafana ho antsika ny varavara-pasana, de miankina am'izay varavarana fantatra ho idirana any akoatra ny fiainana, ka nidiranao teto an-tany ny hoavinao mandrakizay. Diso lalanareo olona, raha mihevitra izy fa misokatra ho azy ny varavara-pasana de misokatra ho azy koa ny varavaran-danitra handova fiainana mandrakizay. Ry havana, ny varavaran'ny paradisa mandrakizay dia Jesosy. Fa raha isokatra ny varavarana any akoatra, de varavarana roa no misokatra, na ny varavaran-danitra idiranao ho any mandrakizay eo anilan'Andriamanitra, na ny varavaran'ny helo, laha nilazainy Jesosy hoe ny vavahady ny fiaina tsy hita, izay ray alehany. Raha varavaran-danitra ny tediavinao, Jesosy Tompo io varavaran-danitra io. Fa ny vavahady ny fiaina tsy hita, ny fanaranam-po eto am'izao tontolo zao, ny ota izany vavahady ny fiaina tsy hita, ary zany ny edin'ny Kristy, zany natonga azy ilaza hoe ny vavahady ny fiaina tsy hita tsy haresy azy. Inona ny tsy ho resy ny vavahady ny fiaina tsy hita? Ny olona zay miditra ao amin'ny Kristy, eo amin'ilay vavahady ny lanitra. Tsy afaka manao na inona azy ny vavahady ny fiaina tsy hita, na de manan-kery isintona ny olona hoany aza ny ota, tsy anan-kery amin'ny olona miditra ao amin'ny Kristy zany, fa ny olona voavela eloka, ny olona nibebaka tamin'ny fahotany, ny olona nandalo teo amin'ilay vavahady entiny Kalvari, izany olona izany de handova fiainana mandrakizay. Inona ny mahatonga ny Tompo tsy hangina fa hiala nonina hatramin'ny ankehitriny, ampiantsoantso ny olona hita eo amin'ny vavahady ety, hanatona ny Kristy hibebaka amin'ny fahotany. Tsotra ihany ny valiny, tsy tiany hiditra any amin'ilay vavahady ny fiainany tsy hita ianao, tsy maintsy hisy zany. Rehefa tafitra ny vavahady ny fiainany tsy hita manko ianao, raha teto tany ianao tsy niditra tao amin'ilay vavahady dia Jesosy Kristy Tompo, aza manantena ianao fa any an-danitra isokatra ao anao ny lanitra. Tsia tompoko, tena fitaka ny milaza, fa rehefa maty ny olona
de isy vavaka atao azy eto ambonin'ny tany, de isokatra ho azy indray ny varavaran'ny lanitra. Tsia tompoko, raha Jesosy tompo no anotaniana, de eto tany ihany ianao no miditra mivavahady ety ho any an-danitra. Fa rehefa any an-danitra, raha teto tany ianao nandany famonjena, raha teto tany ianao tsy nanaiky ny Kristy Jesosy tompo, raha teto tany ianao tsy nandray le fanomezana, raha teto tany ianao ny olombelona fa tsy niditra tam'le vavahady nosokafanao anao, de Jesosy tompo zany any an-danitra ve, de isokatra ho anao ny lanitra. Tsia tompoko, ny mahatonga teny zany de zao, satria ho disy fanantenany ianao any koatra, kanefa zao tsy isy intsony fanafody, tsy isy intsony fanafody. Porofony zany, na de nitaraina fatratra aza le mpanan-karena tany amin'ny helo, nitaraina tamin'ny Abrahama. Ry Abrahama raiko zao hoe mba iraro e Lazarosy anao an'izao hoe iraro e nitahaka an'izao hoe tsisy hevitra, satria lay vavahady hidirina amin'ny fiainana mandrakizay, de eto an-tany ianao de fa miditra eo aminy. Eto an-tany ianao de anjary olo ny fanjakan'Andriamanitra, eto an-tany ianao de manjary ondrin'Andriamanitra, eto an-tany ianao de manjary vahoakan'Andriamanitra. Fa rehefa miala eto, voatendro an'ny olona ny ho faty ndray mandeha, rehefa afaky zany de isy fitsarana. Ko raha vo miala ny ain'ny olona, miala misaraka amin'ny nofony ny fanahiny, de manatrika ny fitsarana izy, ary ny fanontaniana de zao, efa niditra tamin'ny vavahady teny ambonin'ny tany ve ianao? Le vavahady ety dia Jesosy tompo zany satsy. Ianao angamba anao hoe za tsy niditra teo fa zao no nataoko. Tsisy vavahady idiranao aty amin'ny lanitra akory, fa teny ambonin'ny tany ianao ny tsy maintsy niditra tamin'le vavahady. Ry havana malala, mba tsy ahavoafitaka anao, mba azaonao antoka ny mandrakizay, zao no teny ambara aminao anio, Jesosy tompo no milaza, zao ihany ny vavahady. Ary tsy misy azonao ianina any ivelany, Satana mitady hianitra any ivelany, fa tsy ampangalatra tsy ho la Satana. Raha mampianatra anao hianitra any ivelany izy, mba hidiranao ho fanjakan'Andriamanitra, jiolay izy, mpangalatra izy. Fa Jesosy tompo no milaza aminao hoe, izaho ny vavahady. Izaho ihany. Raha tianao ny hiditra amin'ny fanjakan'Andriamanitra, midiry eto amiko. Ty ny lakile, mibeba ianao. Raha mibebaka ianao, isokatra ho anao ny lanitra. Fa misy fifaliana lehibe any an-danitra, miampanota iray izay mibebaka. Tsy hitako ny hafatesan'ny ratsy fanahy, fa ny alany amin'ny lalan'ny ratsy ny mba ho velona izy. Ko mangataka anao ao anio. Raha sitraky ny fonao raha mbola tsy niditra tamin'le vavahady ianao, mangataka anao re anio andeha hiditra amin'le vavahady ianao. Andao hiditra amin'le vavahady ianao. Aza manamafy ny fonao. Sao de hikatona mandrakizay tsy azonao voana tsony le vavahady. Fa rehefa misokatra ho anao ny varavaram-pasana, efa mikatona ane le vavahady am'izay fotoan'izay ary tsy hisy famonjena ho anao intsony. Raha tsy novoanao talohan'ny fahafatesanao le vavahady tamin'ny alalan'ny fibebanao, de tsy hisy sokatra ho anao mandrakizay intsony zany. So ihany fa mbola mandeha zao afatry zao ianao, ko miangavy ianao re ahy, mangataka aminao re ahy, midira amin'ny vavahady ianao. Anio ihany, aza mangataka andro, satria tsy fantatrao ny avoaky ny adiny ray. Mangataka aminao raha sitrakao, midira amin'le vavahady anio, mandoran-tenao an' Jesosy anio, mibeba amin'ny fahotanao anio, de hamela heloka anao ny tompo, ary ivoanao ny varavaran'ny lanitra, anjary mpandova ny fiainana mandrakizay ianao. Zany no hetaheta ny fanahiny tompo, ary zany mbola averiko aminao anio, fa mpamerina afatra fotsiny ihany ane aho hoe, zaho ny vavahady ho Jesosy. Raha izany idiran'ny olona de voakasitra izy ary azo hoanina, tsy anenina ianao hiditra ao amin'i Kristy, tsy anenina ianao hibebaka handray ny famonjena. Anaiky izany ane ianao, andeha hivavaka ary sika, andeha hivavaka isika, hanolo tena ho an'ny tompo ianao, hiditra amin'ny vavahady ianao, mba hovan'Andriamanitra ho anao ny lanitra, andovanao ny fiainana mandrakizay, hanoratany ny anaranao, ho isan'ny vahoakan'Andriamanitra, noho ianao ny bebaka tamin'ny fahotanao, ka nanaiky anaraka ny Kristy. Vavaka isika.
sotranao zay Andriamanitro, no ny nampahafantaranao anay ny fahamarinana goavana de ny amin'ny vavahady idiranay ny lanitra mba hahatonganay hondron'Andriamanitra ho zanak'Andriamanitra. Sotranao zay fa tsy ho fantatrainao vinanao vinany zany Jesosy, tsy ho fantatrainao vinanao viny zany raha tsy ianao mihitsy nefa niteny aloka nanambara. Mangataka aminao aho Tompo, na iza manaiky ibebaka amin'ny fahotany an'io, angamba any am-pandehanana izy, angamba ao atokantrano izy, angamba mbola eo am-pandriana aza, raha manatona anao izy Jesosy, ka milaza aminao hoe Tompo, ianao ny vavahady mifona hoe mibebaka aho, sokafo hoany lanitra, mamelany fahotako rehetra, diovy aho Jesosy eo tamin'ny ranao nalatsaka tany Kalvari, fa manolo tenao anao aho ary manomboka anio de anaraka anao aho natery aza ny vavahady tsy maintsy idirako, natery aza ny lalana hanaraka anao aho Tompo. Raha manao zany izy Jesosy, sokafo ho azy ny lanitra araka ny teninao, de ho voninahitra anaranao ny fiainany manomboka hatramin'izao. Raha misy kosa mbola matahotra niditra amin'ny vavahady tery, akotsarony Tompo, fa mandalo zao fiainan'izao sy ny filany, zay manao sitrapon'Andriamanitra ihany ny maharitra mandrakizay. Mangataky zany amin'ny anaranao Jesosy, misaotra noho ny famindramponao. Amen.